very sy voahitsakitsaka ny zon'ny mpifidy sy ny kandida amin'izao fikasan'ny seni amoaka sady ny vokatra vonjomaika izao hoy ny lehiben'ny mpanohitra ao amin'ny antenimieram-pirenena sy teny Randrena Solonyaiko androany. Mbola mila fotoana mantso izy ny kandida ahafahana mamondrana ireo antota taratasy rehetra ilaina amin'ny fitoriana mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna teo. Ny antsony seni anajany fetra farany faritan'ny lalàna tokony amoahana ny voka-pifidianana vonjomaika izay mbola tokony amin'ny 20 Desambra araka izany ity lehiben'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena ity. Mendrika Razavatra Tsima, Andry Rabesaotra. Tsy omeny voamera-pifidianana fotoana hanao fampitahana ny fitanana ny soratra na ny procès verbal ny kandida sy ny mpifidy raha ny daty navoaka ny seni amoahana ny voka-pifidianana vonjomaika raha mipitso zoma 20 Desambra 2024 hoy ny lehiben'ny mpanohitra ao amin'ny antenimieram-pirenena sady filoam-piara-mitantana ny vovonana firaisan-kina sy teny Randrena Solonyaiko androany. Raha ny lalàna mantso izy dia mbola tokony hanana 10 andro ao aoriana hatongavan'ny vokatra eny amin'ny SRMV izany hoe hatramin'ny 20 Desambra 2024 ny seni amoahana ny vokatra vonjomaika. Raha ny voalazana andininy faha 296 ao amin'ny lalàna laharana faha 2014-020 mifehy ny fividiana eo anivon'ny komina dia manana 10 andro ny seni aorian'ny fahatongavan'ny PV avy eny amin'ny SRMV hikirakira sy hamoaka ny voka-pifidianana vonjomaika. Izany hoe manana hatramin'ny faha 20 volana Desambra izao ny seni hamoahana ireo voka-pifidianana vonjomaika isaky ny faritra eto Madagasikara. Mialohan'ny famoahana io vokatra vonjomaika avy amin'ny seni io mantso no fotoana ahafahan'ny kandida mametraka fitoriana sy manao fampitahana fitanana ny soratra na confrontation na PV izay zon'ny kandida feno hoy sy teny Randrena Solonyaiko. Araka ny voalazan'ny lalàna fa 202 ao amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 2018-00-008 mifehy ny fifidianana eto amintsika dia afaka mametraka fitoriana mikasika ny fizotran'ny fifidianana ny kandida na ny mpifidy hatramin'ny fotoana amoahany seni ny voka-pifidianana vonjomaika. Manana zo hangataka fampitahana na confrontation eo amin'ny seni ihany koa ny rehetra mialohan'ny famoahana voka-pifidianana vonjomaika araka ny andininy fa 295 ao amin'ny lalàna fa 2014-020 mifehy ny fifidianana eo anivon'ny komina. Fanososena sy fanisakitsahana ny zon'ny mpifidy sy ny kandida ny fifamoahany seni sahady ny vokatra vonjomaika io hoy sy teny Randrena Solonyaiko. Ataony seni mantso izy izay amoahana vokatra vonjomaika mba tsy hanana ny kandida fotoana hikarakarana ny taratasy rehetra ahafahana mametraka fitoriana. Mazava izany fa izao fihetsika ataony seni izao dia fanosenosehana sy fanisakitsahana ny zon'ny mpifidy sy ny kandida ary ireo atoko politika hametraka fitoriana mikasika ny fizotran'ny fifidianana sy hanaovana ny fitarainana. Ataony seni izay amoahana haingana ny voka-pifidianana vonjomaika mialohan'ny fotoana voalazan'ny lalàna mba tsy hanana an'ireo kandida sy ny mpifidy ary ny atoko politika fotoana hikarakarana ny atota taratasy hametrarana ny fitoriana mikasika ireo fandikandalana maro nitsanga nandritrany sy talohan'ny fifidianana. Mipetraka araka izany ny fantaniana raha misy manosika sy manome baiko ny seni amin'izao famoahana sahady ny vokatra vonjomaika izao hoy sy teny Randrena Solonyaiko. Mipetraka araka izany ny fantaniana sy ny ayay. Inona no manosika ny seni ary iza no manome baiko azy hamoaka haingana ny voka-pifidianana vonjomaika tsy miandry fotoana farany izay voalazan'ny lalàna tokony hanaovana an'izany. Raisina ho firaisana tsokombakomba anafenana ny alabato mandritra ny fifidianana izao famoahana maika ny voka-pifidianana vonjomaika izao hoy ity lehiben'ny mpanohitra ao amin'ny antenimieram-pirenena ity. Izay fikasan'ny seni hamoaka ankamena ny voka-pifidianana izao dia raisinay ho fialana andraikitra sy firaisana tsokombakomba hanafenana ny hosoka sy alabato natao nandritra ny fifidianana iny. Izay mafisinay fa fifidianana feno tsy fanaran-dalàna sy hosoka ary halatra be indrindra teo amin'ny tantara fifidianana teto Madagasikara tao anatin'ny
enimpolo taona. Miantso ny seni hiandry ny fotoana farany voafaritry ny lalàna amoahana ny voka-pifidianana vonjomaika araka izany ity filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisankina ity. Miantso ny seni izahay mba hiandry ny fotoana farany voalaza ny lalàna tokony amoahana ny voka-pifidianana vonjomaika mba ahafahany rehetra mizaka ny zony hitory sy hanao fampitahana na confrontation araka ny voalaza ny lalàna. Very zony olom-pirenena sy ny kandida ary antoko politika raha toka mizingizina mifamoahana ny voka-pifidianana raha mpitsy 20 Desambra ny seni hoy sy teny Randrena Soloniaiko.